Niatrika ny fanadinana andrana na ny Cepe Blanc ireo mpiadina tao anatin'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Toy ny tamin'ny taon-dasa dia tahaka ny fiatrehana ny fanadinana tena izy no nanatanterahana izany mba anomanana sahady ireo mpiadina. Jimy Maradaniela sy Mami Rasamuel. Androany no niatrika ny fanadinana andrana amin'ny adina ara-panjakana voalohany na ny Cepe Blanc ny teto anivy ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ka mpiadina miisa 7 sy 7 sy iray alina no niatrika izany tamin'ity androany ity, izay naparitaka tany amin'ny ivitoeram-panadinana miisa 270 sy trano-panadinana miisa 80 sy 300. Ireo kandida ireo dia avy amin'ireo EPP sy sekoly tsy miankina eto andrenivohitra. Fanadinana andrana saingy natao tahaka ny fanadinana tena izy ity natao androany ity, entina ampiomanana ireo mpiadina amin'ilay tena izy amin'ny volana jona iny. Nateo milaza adina izany na tamin'ny fikarakarana rehetra. Nisy ny mora, nisy ny sarotra ho ireo mpiadina. Tahaka ireny fanadinana tena izy ireny, fa dia nanatitra ny zanany tany amin'ireo ivitoeram-panadinana ireo ray aman-dreny, ary ihany koa nanatitra ny sakafo ny atoandro. Tahaka ny maraina dia nisy ny fiantsona ny anaran'ireo mpiadina, ny hariva ihany koa tany amin'ny iray ora tanoany. Hotsaraina mitovy amin'ny taratasy-panadinana tena izy ity fanadinana andrana ity, ary voaka tsy ho ela ihany koa ny valiny.